Enera mbola faly miarabantsika rehetra andray amin'ity marainan'ny Paska ity fotoana izay miavaka indrindra ionantsika amin'Andriamanitra androany amin'ny rary Paska mahafinaritra ho antsika tsirairay avy any tokantrano any n'aiza n'aiza misy anao fitiavana tompony amenanao ny fiadanana anenika antsika tsirairay avy. Enera andeha antsika nompoka an'ity fotoana ity antsika ireo hifantoka amin'Andriamanitra androany da ty fa fotoana miavaka ity atsarovantsika ireo zavatra vitan'i Jesosy rehetra indrindra fa ny fiainana izay natoro antsika tsirairay avy. Manasanao sandato ny tananao androany akapimo masinao dia amin'ny fona rehetra isaory izy androany Jesosy io misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra anao zay tompony amin'ny zavatra rehetra izay nataonao anay isanandro sanandro efa roa arivo taona lasa tompo mankasitraka anao zay androany zay dia matsiaro an'izany amin'ny fona rehetrarehetra manana fankasitrahana anao amin'ny fona rehetra izay androany Jesosy io satria disy lehibe loatra ny zavatra nataonao anay ranao narotsaka ao anay tompo tena lehibe loatra ny fitiavanao anay tsirairay avy lehibe loatra ny famondramponao anay isanandro sanandro Andriamanitra afona rehetra androany nisaoranay anao nakasitrahanay ny anaranao Andriamanitra tsika rilazanao ny avozinao a isan'ny maraina ny famondramponao aleluia tsara irenao Yainami ni famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako Yainami ni famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao miaina famindramponao Yainami ni famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako Yainami ni famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao avozinao any samaray avozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramponao avozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramponao miaina famindramponao Yainami ni famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako Yainami ni famindramponao sy ny fahasoavanao tompo tsika rehetra laza avozinao any samaraina avozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramponao avozinao ay isamaraina ny refin'ilay famindramponao Vetsika ihany avozinao isamaray ny refin'ilay tikanao hira amin'ny fofeny fankasitrahana androany avozinao ay isamaraina Jesosy aleluia Yanao tompo tsisy Yanao Petera wanao Fidiranao Fidiranao mandrakizay fatikulotrianao itoetra aminao itoetreo ami fanase ana
Sisi tuana yana terawana jinezanaiza misy anao irao fona hideranao amandrak zay to hideranao amandrak izay fatiko loatra anao hitoetra aminao hitoetreo ami fanatse anao ao feono matsay hideranao ao hideranao ao mandrakizay fatiko loatra anao hitoetreo ami fanatse anao ao feono matsay efatsika farany hideranao ao hideranao ao mandrakizay fatiko loatra anao hitoetreo ami fanatse anao ao feono matsay hitoetreo ami fanatse anao ao feono matsaray. Alleluia. Mivoninahitra anao zay raha tsara indrindra satria eo fanatrianao tokoa no mahatsara ny fiainanay tsirairay aby ka sitrana indrindra ianao mbola mamety androany ty mbola fanay mame voninahitra anao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any ny tena koa ty an'io tya ary miarabanao tratran'ny Paska satria moa zay ny androany misaotra an'Andriamanitra isika tafahoana eto mbola afaka miaraka eto mbola afaka mifaly amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary tahaka izany koa ny isaorako ireo ray aman-dreny lehibe zay mpanorona zao fiangonana zao dia Bishop Dr Patrick Andrenarivo mivady izy ireo moa no mamesehatra nay afanay mitondra ny isan'andro mahafinaritra ho anao amin'ity anio ity. Ny lohahevitry ny isan'andro mahafinaritra anio dia ny hoe mandehana amin'izao azy Jehova dia naniraka azy. Zany teny zany tonga izao ihany koa Jehova dia mitodika mijery anao manokana, mitodika mijery anao manokana, averiko tsara, mitodika mijery anao manokana Jehova zao. Tonga aminao zany teny zany. Mandehana amin'izao herinao zao, afaony olona, vonjeo, sitrano, diovy miboka, atsangamy maty, mandehana mitore, aza mangina. Fa izao zavatra ary rehetra zao dia samy miandry fatratra ny fisehoan'ireo zanak'Andriamanitra dia ianao zany. Ka mandehana amin'izao herinao zao. Resy lahatra anao fa tena fotoana zao tokony hitorianao filazantsara, tsy andrasana zavatra fa akoatrany zay Andriamanitra miteny anao anio dia tiako anao hitsangana, araka hitsangantsika dia amerina an'izao fanekempinoa zao zay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra, zay inoky fa tena ataonao amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana be satria isika rehetra zao dia mila tena mandeha mitory ny filazantsara. Tonoko le izy dia averinao amin'ny finoana satria zany atao hoe fanekempinoana, zany hoe mila ikainao amin'ny finoana le izy. Tompo inty aho, andeha aho, tsy andry zavatra miavaka na voatokana aho, fa andeha aho hitory hiasa ho anao.
tsy menatra ny filazantsara na ahoana na ahoana andeha aho amin'izao heriko izao na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana na ara-bola andeha aho tsy atahotra aho fa ianao ny momba misaotra fanamasina amen amen afaka mahazo toerana amintsika rehefa avy nanao zay fanekem-pinoana zay misy ny saino lalina zay tena tokony ho saintsaininao dia ny hoe aminao inona sisa no andrasana tsy andehananao hitory miasa ho an'i Jesosy averiko le izy aminao inona sisa no andrasana tsy andehananao mitory miasa ho an'i Jesosy misy ihany koa moa ny tenin'Andriamanitra zay tokony saintsainao andro manala zay mifanaraka amin'izany loha hevitra zany dia Matio 7:20 dia ny andininy 7:20 sy ny 2:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ko mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanadiko anareo ary indro izao omba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao mino afavorainao ny sanandro mahafinaritra tamin'ity anio ity hiditra amin'ny fandarana manaraka isika ampanajana no entiko iara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tratran'ity Paska 24 ity ary tianome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay ahafahako manompo azy eto indray manompo antsika vahoaka an'Andriamanitra any amin'ny faritra sy ny toerana maro samihafa izay manaraka ity fitombavaka mivantana ity ary izay ihany koa no entiko hisorana lehibe an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo ny ray aman-dreny Bishop Dr Patrick Andrianarivo Mivady izay manome anjara fahasoavana lehibe toy izao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary indrindra ihany koa itoizantsika ao anatin'ny vanim-potoana fanaovana ny fanatitra na ny isehontsika eo anatrehan'Andriamanitra izany zavatra roa no entiko ho ambara amintsika androany dia ny fanatitra sy ny fahafolo-karena dia laza amintsika hoe ara-baiboly tena ara-baiboly izay ary indrindra ihany koa folo hoe ny fanatitra izany zany hoe Andriamanitra mihitsy mandidy atsika tena anao fanatitra tena ara-panabe ny fiainana indray mantsika mieritreritra hoe misy fanatitra ihany koa ve ny amin'ny fandaram-potoana na dia tsy ao am-piangonana azy tadio fa ao amin'ny tontolo ara-panahy araka ny baiboly dia tsy misy zavatra ka tsy miexista indrindra ny fanatitra ary izay no tiako anentanana anao androany mba te laza amintsika hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ny alalan'ny fanatitra dia tsotra ny tanjo an'Andriamanitra dia Andriamanitra iseho amintsika eo anatin'ilay izy amin'ny fotoantsika mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra tena ara-baiboly zany raha lasaina bavy satria izay matoa mampianatra anao eto sy ny manentana anao dia mazava ny tanjona arak'izay tanjon'Andriamanitra satria Andriamanitra rehefa nampanao fanatitra ny zanak'Israely ao amin'ny Exodus 3:20 ihany dia ny zavatra nitranga dia izao rehefa avy nanao fanatitra izy ireo dia niseho Andriamanitra nandefa anjely nitaha azy ireo amin'ny endrika ny fitahiana rehetra mazava zany ny tanjon'Andriamanitra fa ambadiky ny fanatitra dia mampidina fitahian'Andriamanitra mety ambarana hoe nahoana ao anatin'ny Kristy izao ve Andriamanitra dia mampanao fanatitra sy fahafolo-karena izay indrindra ny tiako idirana ao amin'ny teboka faharoa Genesis 5:20 andiny voalohany dia nilaza Andriamanitra fa ary nisy mosary teo amin'izany tany zany dia amin'ny andininy faharoa izy amin'ny Genesis 5:20 dia Andriamanitra niseho tamin'ny Isaka
dia 120 dia namafy tamin'izany tany zany izy tany aizy tany tena nisy mosary hitanao tsy navelan'Andriamanitra Isaka nidina tany Gerara nakany amin'ny mpanjaka ny Filistina i Abimeleka inona ny antony satria Andriamanitra manatanjony hitahina azy na dia eo amin'ny tany mosary ary dia nasain'Andriamanitra nanao fanatitra izy sy nanao fahafolo-karena dia izao ny toyany dia Andriamanitra nampanjato be ny Isaka teo amin'le tany zay nisy mosary nisy fantrana nisy fahoriana mafy satria Andriamanitra tsy kely lalana amin'ny fomba hitahinantsika izay raha manentana anao eto dia tsotra ny tanjona mba hahafahanao mikonnecte amin'le fitahin'Andriamanitra satria ambadiky ny fanatitra dia mitaha Andriamanitra dia izay ihany koa mbola toyany lasa mpanjato be Isaka tao anatin'ny vanim-potoana mosary rehefa nanao nini 12 amin'ny Genesis 20 rehefa namafy teo amin'izany tany zany izay no mahatonga anay mitarika anao anatin'ny fanatitra ary inoko fa voarainao zay afatray ireto ary ny larana taroby zay afatsika indray mahazo ny mampipita ny fanatritsika na ny airtel monnaie zany na ny orange monnaie zany na ny aimbovola izany dia arao tsara ary fa izay ny fomba hitahin'Andriamanitra anao tsy misy mampatahotra anao na dia anatin'ny krisy mosary ary fa principe dia tsotra ihany efa atsika miconnecte amin'ny fitahin'Andriamanitra dia ny fanatitra sy fahafolo-karena zany ny aimbovola zany no teneniko voalohany dia ny 034 81 984 83 izany 034 81 984 83 na ny aotra efatra amin'ny telopolo raika amin'ny valopolo efatra amin'ny valopolo sivinjato telo amin'ny valopolo ny orange monnaie indray dia 032 97 096 84 032 97 096 84 na ny aotra roa amin'ny telopolo fito amin'ny sivifolo aotra enina amin'ny sivifolo efatra amin'ny valopolo ny airtel monnaie kosa dia 033 02 092 30 averiko 033 02 092 30 na ny aotra telo amin'ny telopolo aotra roa amin'ny sivifolo telopolo apitsika faran'ilay aimbovola ndreo tsy voarainao le teo aloha 034 85 604 04 averiko 034 85 604 04 na ny aotra efatra amin'ny telopolo dimy amin'ny valopolo efatra senjato aotra efatra izay ny larana tarobiany dia fasanao ny fanatitra sy ny fahafolo-karena na ny famezana manokana dia itoy anatin'ny hira anankiray tsika iomananao an'ny fanatitra dia itoy eo anatin'ny vavaka ny amin'izay fanatitray misaora tompoko Alléluia. Itsika lazandraona eto ianao. Alléluia. Eto ianao miasa eto aminay deraika anao deraika anao eto ianao mikasika anay deraika anao deraika anao eto ianao manasitra anay deraika anao deraika anao eto ianao manao fagagan deraika anao deraika isika ihany eto ianao miasa eto eto ianao miasa eto aminay deraika anao deraika anao mikasika eto ianao mikasika anay deraika anao eto ianao manasitrana anay eto ianao
manasitrana terakyanao terakyanao eto ianao manofakaka eto ianao manofakaka terakyanao fanao lalana anao to panao lalana panao fakaka matoky amidy fahazavano anay ianao zany raha ianao evetsika ihany panao lalana anao to panao lalana panao fakaka matoky amidy fahazavano anay zany raha ianao eto ianao miasa eto aminay eto ianao miasa eto aminay terakyanao eto ianao mikasika anay terakyanao eto ianao manasitrana anay eto ianao manasitrana terakyanao eto ianao manofakaka terakyanao panao lalana ianao panao lalana panao fakaka matoky amity fahazavano anay ianao evetsika ihany panao lalana ianao panao lalana panao fakaka matoky amity fahazavano anay zany raha ianao panao lalana panao lalana panao fakaka matoky amity fahazavano anay zany raha ianao. Alleluia. eny ary hinoko tanteraka amin'ny foko rehetra fa niomana ianao anatin'ny fanatitra sy fahafolo-karena androany dia andeha iseho anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalany vavakantsika ho amasinina ny fanatitra ao fa ny tompo hitanao manokana androany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hitondrako indray ny fanatitra miaraka amin'ireo vahoaka maro izay niomana iseho anatrehanao amin'ny alalany fanatitra sy fahafolo-karena. Eny mety ny fanomezana manokana sy ny voady izay efa nanaovan'ny fanekena teo anatrehanao. Fa ianao Andriamanitra ny efa niteny fa izay rehetra miseho anatrehanao amin'ny fanatitra sy fahafolo-karena sy ny fanomezana dia ianao iseho eo aminy. Andriamanitra marina amin'ny teny sy ny fanekena ianao. Andriamanitra tsy manaiky hiovany amin'ny teninao mandrakizay ianao. Ianao mahafantatra ny toam-piainany tsirairay avy na iza kosa androany. Miseho anatrehanao na dia ao anatin'ity zavatra sarotra azy ary tsy manaiky tsy hiseho eo anatrehanao amin'ny fanatitra. Dia ianao Andriamanitra anamarina ny teny. Fa raha nanamarina ny teny tamin'ny Abrahama sy Isaka ianao, anamarina ny teny amin'izy ireo. Anamarina ny fanatitra sy fahafolo-karena ianao. Anamarina ny fanatitra sy fahafolo-karena. Dia satria nataonao mpanjato be izy ireo, sady nitahianao izy teo amin'izany tany mosary izany. Dia ho tahianao ihany koa izy ireo ny amin'ny asany, ny amin'ny toeam-piainan'izy ireo, ny amin'ny tokantranony, ny amin'ny fahasalamany. Eny ho tahianao amin'izay rehetra mety tsy ho takatry ny sainy azy. Satria Andriamanitra marina mifanekena ianao. Dia ho anao ny haja sy ny voninahitra, ho anao ny empoka manitra indrindra amin'ny alalan'ny fanatitra, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray. Amen. Eny ary noko fa tanterahanao izay fanatitra izay dia itoy avy hatrany tsika ao anatin'ny fandarana fotoam-bavaka dia tiako raha iomana amin'ny fosin'ny fanahinao ianao mialohan'ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny fiankofana. Misaotra tompoko. Isika ilazandrano ianao no alfa sy omega.
omeny hainao ny haja sy ny hery Andriamanitra mandrakizay. Vetsika ihany ianao no alfa sy omega. Ianao no alfa sy omega, mideranao zay, mendrika indrindra ianao. Ianao no alfa sy omega, mideranao zay. Umene wanao ny haja, umene wanao ny haja, mideranao zay, mendrika indrindra ianao. Umene wanao ny haja tu, umene wanao ny haja, mideranao zay, mendrika indrindra ianao. Ianao no alfa sy omega, mideranao zay, mendrika indrindra ianao. Ianao no alfa sy omega, mideranao zay, mendrika indrindra. Umene wanao ny haja tu, umene wanao ny haja, mideranao zay, mendrika indrindra. Vetsika farany omeny eo anao ny haja. Omena wanao ny haja, mideranao zay, mendrika indrindra ianao. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saina tratran'ity Paska roapolo sy roa arivo ity. Raha ny faniriantsika rehetra moa dia hoe any am-piangonana isika no hiaraka. Kanefa tsy hoe rehefa any am-piangonana ihany tsika vao afaka mivavaka, fa afaka mivavaka isika na dia any tokantrano any azy. Ary izay no nameza antsika lohahevitra tamin'ity indray mandeha ity hoe Paska isa tokantrano. Ohatrany tamin'ny andro zanak'Israely ilay Paska voalohany tamin'izany andro izany. Ny Paska voalohany dia tsy tany am-piangonana. Ny Paska voalohany indrindra ao am-bokin'ny Exodus 12 dia isa tokantrano. Isa tokantrano Andriamanitra dia niteny tamin'ny zanak'Israely manao hoe samy maka zanak'ondry iray taona avy. Izany hoe iny zanak'ondry iny dia ho vonoina rehefa amin'ny alina ny Paska, dia alaina ny rahany dia atao amin'ny tolanam-baravarana sy ny tatao-baravarana izany. Dia rehefa mandalo ilay anjelim-pandringana dia tsy hisy fandringanana hiditra ao anatin'ilay tokantrano izay efa misy rà
ny tatom-baravarana tamin'izay fotoan'izay izay tsy nisy rano tatom-baravarana dia niditra tao anatin'izany ny mpandringana ary maty ny lamato rehetra dikan'izany zany ny paska dia isa-tokantrano tonga amin'ny ten'andriamanitra manao hoe raha mino ianao dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao ka aniotsika ngamba mila esorina ny alahely ohatra zao raha ngamba tany am-piangonana nananana fa alohantsika tsy monimonina aleo mifaly fa mbola malalaka aza ny fahafahana mivavaka eto amintsika noho izany misoran'andriamanitra fatratra n'ity paska ty ianao ary afaka manao paska ao atokantrano enao sy ny ankohonanao ka androany voro ny fianakaviana dia ndaontsika hiary hivavaka hame voninahitra ny tompo rehefa izay dia roso amin'ny tenin'andriamanitra isika rahainay tsara indrindra misaotranao izay fa afaka mandreny teninao indray amin'ity anio ty sotra na mianay rehetra tombonandro na mianay tombo-pasoavana na tratran'izao fotoanan'ny paska amin'ity androanyity izao izay andro firavoravona lehibe ho anay sotranao izay nanolotra an' Jesosy ho fato anay nanolotra ny ainy amonjy anay sy hanavotra anay amin'ity anio ty mangataka indrindra ako mba ny fanamasinao no hiasa anatin'ny fony rehetra ary niositra no anazava ny teny androany ka na iza handreny teninao na aiza dia ianao no hikasika ny fony amiazo fahasoavana anokatra ny fony ka atonga azy ino andray ny teninao ka ino ny teninao ary ovaova olona vaovao ovaova ho amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary iroso amin'ny tenin'andriamanitra tsika amin'ity anio ty androany a te hiresaka aminao ny mahazava-dehibe ny ainao raha omeko loha hevitra ny toriteny dia hoe tsy mendrika tsy midika hoe tsy misy tombambidy ny hoe tsy mendrika dia tsy midika hoe tsy misy tombambidy isan'ny indraindray ambetimbety tenin'ny kristianina na hoe Andriamanitra zinona moa zay izao olona tsy mendrika aho olona ratsy aho fa mamelahy teny amintsika rehetra ny hoe tsy mendrika tsy midika hoe tsisy tombambidy averiko fandroany ny hoe tsy mendrika tsy midika hoe tsy misy tombambidy ka tiako hitanao mihitsy androany ny tombambidinao eo anatrehan'Andriamanitra satria ny fahafantaranao ny tombambidinao amin'izao paska izao dia tena ahafahanao miaina amin'ny tena fiainana tsara izay tanjony nahatongavan'i Jesosy satria hoy Jesosy hoe za avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be amaky tenin'Andriamanitra isika ato anatin'ny Marka 4 Marka filazantsara ny Marka 4 ka ny andininy 5:30 filazantsara Marka 4 ka ny andininy 5:30 zao lazay ny soratra masina hoy izy hoe fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao azy kanefa very ny ainy fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao azy kanefa very ny ainy matetika ny fijerintsika nyity andalan-tsoratra masina ity dia hoe tsy misy dikan'izao tontolo izao na hoe mila famonjena ny fanahinao fa isan'ny zavatra anankiray tena tian'Andriamanitra songadiny eto dia hoe lafo vidy loatra ny ainao mihoatra noho izao tontolo izao satria miteny izy hoe na dia azonao azy zao tontolo izao io zao tontolo izao lasanao fa ny ainao very dozy izy inona ny soa azon'ny olona tetezan'Andriamanitra hoe ny ainao ange ka sarobidy lavitra mbola be tombambidy lavitra valeureux lavitra no ny totaly ny arena rehetra sy ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao
ninninna eo am'izao tontolo izao na tany na ny trano eto Madagasikara, ny any France, ny any Amerika, ny any Canada, ny any Australie, ny any Grande-Bretagne, tsy haiko, ny any Londres, ny any Dubai, angony daholo ny vidin'ny trano sy ny tany sy ny banque sy ny rehetrarehetra. Ny hôpitaly, ny école, ny université, ny arena kibony tany, ny pétrole, ny gaz, angony daholo mety ho vidin'izany rehetrarehetra zany. Fozan'Andriamanitra na dia azony azy zany rehetra zany. Inona ny soa azony raha very ny ainy. Ten'Andriamanitra hoe ny ainao ange lafo vidy lavitra noho zany zavatra rehetrarehetra azo tany sainy zany. Alefisaratseny anao daholo ny banque eto Madagasikara, anao daholo ny école sy université eto Madagasikara, anao daholo ny trano rehetra eto Madagasikara, anao daholo ny hôpitaly rehetra eto Madagasikara, anao daholo ny arena kibony tany eto Madagasikara, anao daholo ny pétrole sy ny gazoaly eto Madagasikara, anao daholo. Kanefa mbola hoe Andriamanitra nazonao azy zany rehetrarehetra zany. Tsy lafo vidy noho ny fanahinao zany. Isan'ny zavatra anankiray izay ifampitolomany olombelona dia ny fiezahana mitady tombambidy. Ny fiezahana mitady tombambidy. Dina ny ataon'ny olona, lasa mezaka ny olona mitady tombambidy, avy amin'ny tombambidy omen'ny olona azy. Ka rehefa mba misy olona mameazo tombambidy dia matsiaro misy tombambidy izy. Ohatra avy amin'ny fankasitrahan'ny olona, avy amin'ny fitiavan'ny olona, avy amin'ny influence. Ohatra mieritreritra ny olona hoe rehefa manana influence be dia be tombambidy aho, rehefa tian'ny olona dia be tombambidy aho, rehefa maro ny olona tiana dia be tombambidy aho, maro ny olona meno aho dia be tombambidy aho, rehefa manam-bola be aho dia be tombambidy aho, manana tany sy trano maro aho dia be tombambidy aho. Mamela hiteny aminao, tsy zany rehetrarehetra zany no mamaritra ny tombambidinao. Tsy zany rehetra zany. Aloha aka ohatra anankiray, hitanao ndeha tsika ohatra aka ohatra hoe ataontsika hoe ny président na filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena ohatra raha omena lapa iasana, trano ipetrahana, garde du corps hiaro azy, tombontsoa manokana ny amin'ny ohatra hoe ny fiara andehanany, ny cortège manaraka azy sy ny namany. Reny rehetrarehetra zany tsy omena azy mba hahatonga azy isy tombambidy, fa satria misy tombambidy izy eo amin'ny firenena dia omena azy zany tombontsoa rehetra zany. Tsy omena azy ny tombontsoa mba hampisy tombambidy azy, fa misy tombambidy izy matoa omena le tombontsoa. Tahaka ny raha manana olon-tiana ianao, raha omenao cadeau ny olon-tianao, tsy omenao cadeau izy mba hisy tombambidy, fa omenao cadeau izy satria misy tombambidy aminao. Dia tahaka an'izany koa isika, hoy Andriamanitra na omenanao azy zao tontolo izao, na ho azonao azy, tsy midiky zany hoe lasa misy tombambidy ianao, fa misy tombambidy lavitra noho zao tontolo izao ianao, ny ainao. Fantatrao ve ny tombambidy ny ainao? Dikany hoe aina dia ny âme. Âme hozy izy ny teny frantsay, sol hozy izy amin'ny teny anglisy. Ny ainao dia misy tombambidy. Tadio tsara fa ny tombambidy ny zavatra anankiray dia azo fantarina avy amin'ny prix ny vidianana azy, na koa hoe ny prix ivarotana azy. Ty ampisehoanao kely ny tombambidy ny ainao, enao, tiako hitanao androany, ny tombambidinao amin'ity Paska ity. Satria zao tontolo zao lasa marary ny filatsitraka aman'olona, fitediavana fity aman'olona, lasa miezaka manao zavatra ivelany tsara dia tsara, na dia mijaly any anaty azy mba ho tian'ny olona, mba ho eken'ny olona, mba ho accepten'ny olona, mba ho izizin'ny olona hoe zany ka zao. Dia zay vao mamahazo aina. Ary betsaka amin'ny olona zao no matahotra mafy mihitsy vavan'olona, resak'olona, fanakianan'olona, satria matsiaro miaina tombambidy izy na hoe dévaloriser rehefa kian'ny olona na tsy tian'ny olona na ilikin'ny olona. Tsy voatery Jesosy dia nikian'ny olona, Jesosy dia nisy fotoana be da be ny olona koa tsy tia azy, fa tsy midiky zany hoe tsisy tombambidy izy. Eny fa na dia amin'izao azy be da be ny tsy tian'Andriamanitra, be da be ny mpakaran'Andriamanitra, betsaka no miteny hoe tsy misy Andriamanitra, fa tsy midiky zany hoe tsisy Andriamanitra, tsy midiky zany hoe tsisy tombambidy Andriamanitra. Ny tsy finoan'ny olona azy na ny fitenena ny olona sasany ratsy an'Andriamanitra, tsy midiky zany hoe dévaloriser Andriamanitra. Ny valiny dia tsia.
ka tiako hitanao ny tombamidinao mba tsy tonga anao lasa mpiakina amin'izany zavatra zany fa afaka amin'izay tena hifaly ny amin'ny zavatra nomeny jesosy ianao indrindra amin'izao pasika izao baiboly dia milaza ao am-bokyny Petera voalohany toko voalohany ka ny andiny 7:20 hoy izy hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny etondrazana miresaka izy ny tombambiditsika eto hoy izy hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo dika zany zany ny tombambiditsika dia tsika tsy voavidina volafotsy na volamena zay zavatra mety simba na mety loha teresaka izy le arena sy ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao tsy mahavidy anao zany na atambatra daoly aza ny vidin'ny kitana rehetra tsy mahavidy anao zany na mbola azo amidy koa ary ny masoandro tsy mahavidy anao zany na avoaka ny arena kibony tany rehetrarehetra tsy mahavita mahavidy anao zany be tombamidy lavitra loatra zasenao be tombamidy loatra tiako hitantsika mantsy hoe inona ny natongan'Andriamanitra nanavitra namonjy atsika satria indraindray tsika mieritreritra hoe za zay tsisy tombambidy ty za zay tsy misy dikany za zay ratsy za ny navotanao non za zay tsy mendrika eno tsara ny hoe tsy mendrika tsy midika hoe tsisy tombambidy raha toko amin'ny teny anglisy dia hoe unworthy doesn't mean worthless ny hoe être digne tsy midika hoe sans valeur mamela aka ohatra andeha toko hoe manana camion be da be ianao ao amin'ny tokotaninao parkinana misy camion be da be zay 500 millions ny vidiny anankiray 600 millions ny sasany ary mety 1 milliard dia indray raha itsika hoe maty le camion ana 1 milliard ny vidiny maty ny moterany dia lasa tsy maintsy soloana le motera mety ny vidiny le motera 100 millions mety 200 millions le camion maty mety tsy mendrika hitondranao na tsy afaka mitondra entana tsy capable mitondra entana fa tsy midika zany tsy izy valeur antsony izy fa mety ny motera ny simba fa afaka misolo motera vaovao mividiny motera na 200 millions na 100 millions ohatra dia eo ihany ny tombamidiny zay amin'izay fotoana izay izy afaka miasa indray fa tsy hoe satria maty le izy dia lasa tsisy tombamidiny intsony misy tombamidiny io na maty ary dia tahaka izany koa zatsy ianao marina fa maty noho ny amin'ny fahotana isika simba tamin'ny fiainan'izao tontolo izao isika fa tsy midika zany hoe raha dia tsy mendrika aza isika dia lasa tsisy tombambidy isika misy tombambidy isika jesosy tsy maty ho an'ny olona tsisy tombambidiny tiako hitanao ny tombambidinao satria zany natonga an' jesosy nanolotra ny ainy ho fanavotana senao raha ohatra ianao ka mpivarotra na mpandraraha anankiray ianao tsy andeha hivarotra zavatra zay fantatrao fa tsisy valeurany ary tsisy mila azy sady tsy andeha hividy an'izany ianao ohatra ty tsy ilaiko fa io raha hoentinao any dia io amideo any mety efa zavatra efa tsy miasa ntsony tsisy mila ntsony efa toko hoe potika tanteraka tsy azo reparina ntsony ary tsisy valeur antsony na omeninao maimaimpona ary tsy raisinao ary tsy na hivarotra an'izany ary tsy sainao satria tsisy vidy antsony mino fa azonao ny tiako tenena ka jesosy raha tonga tety an-tany mieritreritsika ny asa-pamonjeny jesosy sy ny fitsanganany tamaty tsy maty ho an'ny olona tsisy valeur Andriamanitra isika rehetra ny olombelona rehetra dia misy tombambidy eo mason'Andriamanitra zay no antony nahatongavan' jesosy mba hamonjy atsika eno tsarahako mila azosika ny masy samihafa no hoe famonjena sy ny hoe fanavotana jesosy raha tonga tety an-tany dia sady namonjy atsika izy no nanavotra atsika izy zavatra roa samihafa ireo nefa
ny ary nataony jesosy indre mandeha sady namonjy izy no nanavitra izy namonjy ny fanahintsika izy fa nanavitra ny aintsika izy de no tsara zavatra teneniko namonjy ny fanahintsika izy fa nanavitra ny aintsika izy fa inona mahasamihafa ny famonjena sy ny fanavotana mba hafanao mahita ny tena tombambidinao rehefa mifidirana manaraka io tsika resaka lavidavitra sy lehibebe kokoa mikasika ny famonjena fa na izany aza ombeka ny dikany dikany teny hoe mamonjy amin'ny teny hébreu de hoe yasha dikany amin'ny teny grika de hoe sozo ny dikany zany hoe mamonjy dikany hoe sozo de midika zavatra maro manafaka amin'ny fampahoriana sy ny fampijaliana manafaka amin'ny rasy rehetra dikany hoe sozo ihany koa de hoe mamonjy amin'ny fahaverezana dikany sozo ihany koa de hoe mamerina amin'ny laoniny na hoe mirestaure na hoe mamerina amin'ny laoniny ho feno sy tanteraka dikany koa de hoe manasitrana dikany koa de hoe manasitrana feno sy tanteraka dikany hoe sozo zany dikany koa de hoe miazona ny zavatra anankiray na olo anankiray ho salama dikany hoe sozo ihany koa de hoe mitahiry zavatra anankiray hierendozy ho en sécurité zany tsy ho azon-dratsy na ho simba dikany hoe sozo ihany koa de hoe mahatonga olona anankiray na zavatra anankiray ho feno sy tanteraka complete ozy izy ny teny anglisy feno sy tanteraka zany dikany teny hoe famonjena ny teny hoe mamonjy sozo izy ny teny grika zany hoe namonjy ny fanahintsika Andriamanitra fa inandray dikany teny hoe manavitra ny dikany teny hoe manavitra amin'ny teny hébreu de hoe gaal fa ny dikany amin'ny teny grika de hoe lutro LUTROO lutro ny dikany hoe lutro dia manafaka amin'ny alalan'ny fandoavana takalonaina rançon izy amin'ny teny frantsay na teny anglisy ransom izy amin'ny teny anglisy mandoa rançon zany ianao zany hoe mandoa le vide le takalonaina mba ho atsika de ohatrany hoe nde ataoko hoe misy olo anankiray nisy nanao kidnapping ny zanany dia zao ny teny le mpanao kidnapping meuve 500 millions zay de averinay ny zanakareo de nandeha teny de farany fanaraka nano le 500 millions de navotsitra zareo le zaza zany hoe iny le prix le takalonaina iny atsona hoe rançon zany ka dikany teny hoe manavitra dia mandoa ny tomba ny takalonaina zay ny dikany zany hoe dikany anankiray faharoa koa de hoe manavitra na mahatonga ny olo anankiray ho afaka amin'ny fandoavana ny takalonainy na hoe ny rançon ohatra zany ohatra hoe efa mazava angamba le exemple andraisiko teo hoe de tahaka an'izay le izy mety ohatra hoe aloha angamba tsy aka ohatra betsaka mba tsy ho lava loatra ny fotoanatsika fa efa mazava le nteneniko teo zafady ka raha miresaky tsika hoe jesosy namonjy nanavitra eno tsara ny fanahintsika noho ny vonjeny fa ny aintsika de navotany averiko mba ho azonao ny fanahintsika de novonjeny fa ny aintsika de navotana ahoana ny fomba nanavotany ny aintsika eno tsara ahoana ny fomba namonjeny aloha ny fanahintsika ny fomba namonjeny ny fanahintsika de nombony niaraka taminy teo aminazy fijaliana ozy izy paoly zay hoe vaombo niaraka amin'ny kristy teo aminazy fijaliana atsy zay tso ny velona fa kristy ny velona tao anatiko zany hoe niara-maty tamin'i jesosy tsika ao nizy izy miboky ny koritianina faharoa toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo izy raha misy olo amin'ny kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha le zavatra taloha tianyteneneo tsy hoe le mandaingana mangalatra fa ny tianyteneneo de hoe le isika taloha efa lasa ny olo anankiray efa atsona rehefa maty de atsona hoe lasa izy tsy namatsika atsona izy efa lasa izy nydikany hoe lasa de zao nodimandra izy dikan'izay raha miteny izy efa lasa ny zavatra taloha ny fomba namonjena ny fanahintsika de ny vonoana ho faty ny esorona Andriamanitra de tsy miexista intsony iny tsy ao amintsika intsony iny rehefa tonga olom-baovao rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao de efa tsy ao intsony fanomena fanavaovao tsika hoy zay fanavaovao no ataoko anatinareo fa amin'ny bokin'ny Ezekely toko 5:30 de fanavaovao zao no anatsika olona vaovao
fa mamela iteny anao ny aina na hoe ny amina de tsy vaovao tahaka ny hoe ny vatanao zao tsy vaovao ny vatantsika de hovaina ho vaovao ampitafiana voninahitra ampitafiana le atao hoe tsy mety loha na hoe tsy mety maty rehefa ho avy iseny amin'ny raha olanitra izy de hovaintsika dia hovaina ny vatana hiakatra eny amin'ny raha olanitra am'izay mataty an'io masoandro nyrehetrarehetra eny mba tsy hitsonika satria tira miakatra eny maty tira mandeha am'izao de tsy maintsy hovaina ny vatantsika tsy zao ny vatantsika miova zay mahatonga ny vatantsika mety mbola reraka mety mahatonga ny vatantsika mety mbola marary mihitsy azy satria mbola tsy vaovao ty vatantsika ty fa raha dray rehefa ho any an-danitra isika de hovaina vaovao ny vatantsika am'izay andro zay ny famonjena ny vatana fa ny vatantsika mbola tsy vaovao ny fanahintsika ihany no vaovao ny aina na hoe ny amina koa le amina mbola tsy vaovao ka nataon'andriamanitra ahoana ny aminantsika na hoe le aina navotany inona nomen'olona ho takalo ny ainy fa na ho azony azy zao tontolo zao zao rehetrarehetra zao nefa very ny ainy inona ny soa azony dikan'izay zany navotan'andriamanitra ny ainao ozy hoe fatatsika tsara fa tsy zavatra mety levona tahaka ny volamena azy volafotsy na navotana atsika izy le navotana teo ny aitsika ny fanahintsika tsy navotana satria omeko anao nydika ny teny hoe navotana nydika ny teny hoe navotana hoy ahy teo de hoe olona anankiray na zavatra anankiray zay lasan'olona de tsy maintsy alohanao ny priana ny tombambidiny mba hiverina aminao le izy ny ohatra andraisiko teo de ohatrany hoe kidnapin nalain'ny olona ohatra ny zanak'le olona anankiray misy nao kidnapin de zao ny teny le mpanao kidnapin hoe omeo 500 millions zay na omeo 1 milliard zay de avototra ny zanakareo de nalohan'le olona le rançon na le hoe le takalonaina de rehefa aveo vototra le zazy isika ihany koa dia midirany ota lasa andevony ota isika de tsy maintsy andriamanitra nandony takalonaina tany amin'izy andriamanitra nandony takalonaina tany amin'ny devoly ve tsia na amin'ny devoly koa za teaka atsika mbola ho hitanao rehefa aveo zany tany amin'ny olona ve tsy tany amin'ny olona koa taiza andriamanitra nandony priany tany amin'ny justice andriamanitra nandony priany tany amin'ny fahamarinana tany izy nandoha azy nandrotsaka ny rany izy mba aniny hakatsika indray mba ho azy isika ilatsony baiboly hoe olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany novidiny tamin'ny rahany isika ny fanahintsika de novonjeny fa ny aitsika novidiny nalay ny verina taminy naloha le takalonaina ho za hoe mety le izy olona mety le izy zavatra ohatra hoe ndetako ohatra zany ohatra hoe nakavola tany aman'olona ianao dia natao antoka tany ny tranonao le volana alainao mety ohatra hoe ndetako hoe 500 millions fosy izy le olona hoe tsy maintsy le tranonao zay valeur na 1 milliard na 2 milliard na 3 milliard no ataonao antoka de natao antoka tany le trano valeur na 3 milliard nefa mivolan'ndraminao 500 millions de ozy le olona raha tsy voaverinao ty afaka ray volana nandetako hoe afaka 3 volana de lasako ny trano de ndehara atao hoe tsy voaverina le vola tapitra ihany le 3 volana lasa le olona le trano de ozy izy le olona hoe bon soratra aminah ty nahazo vola nefa anao tateo reto osany hoe ahoana raha ngamba alohako le 500 millions anao de averina amiko le trano de olona non ity raha tianao hiverina efa 3 milliards zao vidiny de voatery nandoha le takalony ianao le 3 milliards mba hiverina aminao ny fanananao de tahaka zany koa isika lasa ndevony ota isika sy ny fanamaloto sy ny ratsiraitra de andriamanitra nandrotsaka ny rano tamin'ny alalan'i jesosy mba ninny hanavitra atsika nandoha le takalonaina eno tsara ny fanahinao ia iny tsy nalohan'andriamanitra iny de hiverina amin'ny fanahinao non le fanahintsika de efa nidiry any ota zay antsona hoe tena ny ota nisoron'andriamanitra tanteraka lasiny tsy maexista itsony de nomeny vaovaotsika fa ny aina tsy nesorony tanteraka izy toana mba lasa ihany ny saiko mieritreritra hoe fa manina tsy tonga de nomena aina vaovao koa ny olombelona manina tsy tonga de nomena aina vaovao sy fana vaovao de sa vita
oloha de anova fisaina lava zao satria inona moa no atao hoe aina ny aina eno tsara ao anatin'ny aina no misy ny saina ny safidy ny sitrapo ny fihetsepo ao anatin'ny aina no misy an'izany rehetra zany ao anatin'ny aina no misy ny saina ahafahana mieritreritra ny fo ahafahana mahatsapa mino fa azonao ny tiako teneniny ao anatin'ny aina zany zavatra zany raha tsorona zany de zao ny aitsika no mamaritra ny personnalité atsika ozy ny tena resy personhood le may anao anao le may anao anao satria ao anatin'ny aina no mamaritra ny hoe inona ny zavatra tianao sy ny zavatra tsy tianao inona ny zavatra mahafinaritra sy mahafatifaty anao ary inona ny zavatra tsy tianao manao ahoana ny toetsainao ino mamaritra ny personnalité anao iny aina iny nahagaga de zao tsy ny fafan'andriamanitra koa na ny vonony fantazomy satria iny aina iny betombabidy loatra amin'andriamanitra le may anao anao nandanin'andriamanitra fotoana nanamboatra ny may anao anao ony salamo fasivy amy telopolo am'zato hoe tahaka ny olona manenina lamba mitise lamba zany nanamboatra atsika izy nahary ny voatsika na ny aina ny saina ny safidy ny fihetsepo ny sitrapo ao anatin'io avokoa io no mamaritra ny may anao anao tsy mitovy ny zavatra mety ho tiako sy ny ho tianao na ny tianao sy ny tiany ny olona hafa tsy mitovy ny zavatra akafiziko sy ny akafizinao satria samana ny personnalité atsikasika alefisaratsana nge mitovy daholo ny olombelona rehetra mitovy daholo ny zavatra tiany mitovy daholo ny zavatra hala lasa makaleo be ty ambonin'ny tany de izay no tsy nanoloan'andriamanitra azy vaovao satria io le may anao anao ary io may anao anao io petombambidy lavitra no ny volamena sy ny volafotsy sy ny trano sy ny villa sy ny tetezina sy ny banque sy ny université sy ny eranakibony tany na volamena na volafotsy na safira na diamant na ny pétrole na ny gazoil mihoatra lavitra no zany io ainao io zay no ny vidianany jesosy azy ka nakany azy iverina alleluia halleluia wow misy tombambidy loatra amin'andriamanitra isika misy tombambidy loatra amin'andriamanitra isika eno tsara baiboly de milaza ao ambokiny apokalipsy naovaka itsika angamba apokalipsy toko voalohany apokalipsy toko voalohany tiako hitanao ny tena tombambidinao androany sy ny zavatra nataony jesosy fanao apokalipsy toko voalohany andiny ny fahadimy ary avy amin'i jesosy kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany de no tsara nytoyany ho an'izay tiatsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany ho an'izay tiatsika ka namahatsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany ndika le hoe nama raha mijery ny baibolinao ianao de nidikany ary ambany ary de hoe nanasa na hoe nanadio ino tsara tsy hoe nodiovina isika mba ho tiny fo izy hoe ho an'izay tiatsika ka nanasatsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany zany hoe satria tiny ianao de nodioviny fa tsy nodioviny ianao mba ho tiny zany ohatra le olona mazo tomobile vaovao reny de aloha zay ihany manasa anazy azikitikitena mihitsy aloha fa nareo matsy zay kikika lambanareo fa misy vovokina mafanareo izy fa aloha zay ihany manasa azy fa rehefa mandeha ny fotoana herintaona ohatrohatrany lasa io sasao am'zay le tomobile mienao azy ny tombambidy le izy eo masonao lasa tsy anao tsony ny manasa azy satria nenena ny tombambidiny de tsika ndray tsy ohatran' zay teo mason'andriamanitra fa na de maloto sy ratsy ary tsika ohatrany hoe tsy mendrika azy itsika mety ratsy tsika ny hoe tsy mendrika isika angambo fa ny tsy mendrika tsy midika tsisy tombambidy isika
dina nataony de satria disitiny loatra isika de no sasany tamin'ny rahany tanao ohatra hoe mety latsaka tamin'ny tany ohatra ny kavinao na ny firavaka volamena tenanao ohatra ny mipitika tampoka ohatra nefa tena misy valeur sentimentale na hoe tombambidy ara-petsepo taminao satria mety ohatra hoe cadeau d'anniversaire iny mety ohatra hoe cadeau tamin'ny mariagenao iny mety tsy fantatro zay tena tianao be mihitsy latsaka tanaty fotaka izy dozina tsisy ilana azy tsy ny falatsaka anaty fotaka alainao le izy de sasanao satria tianao de tahaka zany ozy ho an'izay tia atsika ka nanasatsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rahany zany nantsona hoe fanavotana diso be tombambidy loatra ianao ka tsy navelon'andriamanitra ho lasany devoly diso be tombambidy loatra ianao ka tsy navelon'andriamanitra ho pitehany sasany na de be da be azy amintsika mety efa potika rava mihitsy aza angamba ny fisainantsika ny fihetsem-po maro amin'ny olona mantsy zao ny maratra fihetsem-po reraka ny anaty lasa miezaka misaringotra amin'olona zay ty azy misaringotra amin'ity satria indraindray ny olona mieritreritra hoe rehefa mba manina toerana ambony rehefa mba manina influence rehefa mba ohatrohatray de tiany olona am'izay misy tombambidy mamela teninao na de tsisy nizaniza mihaino anao azy amin'andriamanitra misy tombambidy ianao na de tsy manina toerana ambony azy anao fiarahamonina nao fitondram-panjakana na ny ampaisana na même ao fianakaviana amin'andriamanitra misy tombambidy ianao na de tsy manam-bola be azy ianao mihoatra noho ny sasany manodidina anao amin'andriamanitra misy tombambidy ianao na de tsy de nahita fianarana be azy ianao mihoatra noho ny hafa mampirisika anao amin'ny menara sy namasinao fa na de tsy afaka mianatra azy ianao ary na de ataoko oza hoe tsy nahita fianarana ianao amin'andriamanitra misy tombambidy ianao zany nanolorana atsika an' jesosy ary na tonga jesosy nandrotsaka andraha mba haninona andony takalonaina aka ny ainao mba ho azy de no sasany tamin'ny rany satria tiany pe tombambidy amin'ny loatra de novonjeny maromarina koa navotana isika ka aoka izay ny feritreretana fa tsisy tombambidy ianao sy ny fehezahana manao olona ho reare na olona nakiray hampisy tombambidy mety lozan'olo tianao ianao de mahatsiary dévaloriser tanteraka matetika mantsy rehefa isarahan'olona ianao de ino zavatra mitranga tsy le olona lasa ny mahasositra fa le ianao ny lozana no mahasositra ohatrany hoe fangaza rasino iny de inona takalony a fa inona no tsara tsy mba nanana ka hananan'iny olona iny fa inona moa ny tsy efa nataoko azy no mahatonga azy lasa makany amin'iny olona iny possible lasa zany ho azy ny fisainatsika mahatsiary dévaloriser na hoe tsisy tombambidy isika rehefa ilaozan'olona na isarahan'olona ary betsaka amin'ny olona am'izao fotoana zao no maratra mijaly anaty mahatsiaro tsisy tombambidy mahatsiaro reraka simba ny amany na hoe simba ny ainy maratra reraka po izy lasa memena ny fisainana mikasika azy sange olona tsy maininina izy sako nga moa de misinina loatra izy sy enao nge afaka mandeha sange fa zatra ilozany za tsy maninina e sa aloha azo zao e tsisy lanareo anangy inona moa zay za e inona dikan'izany satria mety mbola kely anao de na tsy mpondray amandrenao tany ambebe anao na mety nalefa ny tany amin'ny fitezana zazakambody na tany amina ekôla le ny sady misy trano ipetrahana de tanao de vola fotsiny alefanany de aninao mandra-palehibe anao mety dadanao nandeha foana nandeha voyage miasa foana de tsy mba hitanao mihitsy ndre mandeha mandalo kely ray volonao ohatrany izy de lasa roa volonao ohatrany de lasa mety ohatra hoe tsy haiko collecteur ny asany mety ohatra hoe chauffeur ny asany mety ohatra hoe tsy haiko miara miasa amina foloapelo izy de lasa foana tsy mety tsy hita mihitsy ohatra mety ambassadeur zay mety mandeha foana mety tsy haiko de mety tsy hitanao mihitsy zany hoe fitiavany ray na fitiavany reny de mahatsiary tsisy tombambidy ianao zany mahatonga ny tanora mifikitra amina namana zany mahatonga ny tanora lasa misorotoka sy mifoka rongony tsy hoe le tokany tsara na le rongony mafinatra fa satria rehefa mifoka miaraka amin'ny namana izy rehefa misotro miaraka amin'ny namana izy de mahatsiary acceptena izy de rehefa acceptena izy de mahatsiary misy tombambidy izy na tsisy nizaniza azy miandray anao na miaccepte anao amin'andriamanitra be tombambidy loatra ianao zany na ny rahany an' jesosy hanavitra anao nandoava ny takalonaina na ny rançon de ny rahany teo amin'ny azo fijaliana hanavitra mba halainy ho azy amin'izay anao de hitanao rehefa nalainy de tsy nataony hoe de tiana ary ny vidianako an'ity tsisy raisiny ty fa rehefa nalainy de ny sasany de ny dioviny de namboariny
maro amintsika nandalo fahasompanantenana fa eo anao izy io tafarina ihany. Maro tamitsika nandalo ratra fa eo anao io tafarina ihany. Lasa nay nytiany tenanao enao. Mety misy vehivavy aza mety efa namofo naingimbetsaka namono tena fa tsy maty zao anao zao tafarina ihany. Mety misy amintsika ngamba very azy na voaroaka foana tamin'ny azy zao anao zao natsangana no orinasana manokana. Mety misy tamitsika ngamba mety natsara na ilika ny ray aman-dreny zao ankehitriny ray aman-dreninao lasa mipetraka ao aminao satria nitain'Andriamanitra ianao satria nao tafarina ihany. Rehefa nalainy Jesosy ianao dia tsy vitany ny dioviny fa namboariny mivolavolainy dia nikarakarainy satria nahoana misy tombambidy ianao. Nanavitra anao izy. Ozy zavatra mety levona na mety simba tahaka amin'ny volafotsy na volamena na navotany atsika. Tiako azonao androany fa ny tombambidinao dia Jesosy. Galatiana toko 4:4 zao no lazainy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia no tsara. Dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ay ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zay efa tia ay ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Eto ilay teboka tiako atongavo. Ozy hoe zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Le tengaso ohatrany tsy dia tena nahalaza azy loatra. Fa ny tena tia nytenena mamela maka azy amin'ny tena anglisy dia hoe hoy izy alova akeko amin'ny tena anglisy I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ozy hoe voa miaraka amin'ny Kristy ahako ary tsy zah intsony no velona fa Kristy no velona ato amiko. Ary le fiainana zay iainako zao dia iainako zay iainako amin'ny nofo dozy izy ino tsara feto le izy dia ivelomako amin'ny finoany zanak'Andriamanitra. Tsy ny finoko zany an'Andriamanitra le ivelomako zao na dia marina dia velony finoany fa izy hoe velako amin'ny finoany zanak'Andriamanitra by the faith of the Son of God. The faith of the Son of God. Raha hoanareo mahitena anglisy dia zao ntikany hoe ny finoany ilay zanak'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra dia ny finoany Jesosy izao ivelomako zao. Inona dikan'izany? Jesosy dia nampiasa ny finoany tamin'ny fotoana nanavitra asy ianao. Zany mahatonga ny Baiboly laza hoe niatry tsy nijery ny fahoriana sy ny fijaliana izy fa nijery ny famalitsoa. Dia zay no natonga azy niatry ary navita niatra teo hatreny amin'ny azo fijaliana. Nampiasa ny finoana izy. Nampiasa ny finoana ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy. Azay finoana nampiasaina izay. Inona ny tombontsoa azony Jesosy tamin'ny fampiasana ny finoana dia nahazo asy ianao izy. Zasy ianao ny valosoa an' Jesosy. Ozy ny Baiboly hoe noho ny fisasarany fanahany dia omena anjara amin'izay lehibe izy. Satria Jesosy ny sasatra tamin'ny fanahany zany hoe nampiasa ny finoana dia inona le valipiti azony. Ny valipiti azony tsy volamena, ny valipiti azony tsy sadibonary, ny valipiti azony tsy zavatra. Ny valipiti an' Jesosy dia za senao. Raha tsorina dia zao za senao ny nofinofin' Jesosy. Itsika ny réalité amin'ny nofinofiny. Tahaka asanao mety mampiasa finoana mba azo andry, mampiasa finoana mba ho sitriny, mampiasa finoana mba ho lasa riananina, mampiasa finoana mba hikisana n'ty olana ty. Rehefa aveo rehefa azonao le ilainao toy izay ty le nofinofisiko hatramin'izay. Dia tahaka izay koa Jesosy nampiasa ny finoana izy dia nandrotsaka andrany mba anavitra antsika. Ankehitriny lasantsika olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany novidiny tamin'ny rahany isika no fatanterahany nofinofina. Dia ny fiainako amin'izao andro zao iainako amin'izay le nofinofin' Jesosy. Wow! Izy no manadio, izy no manamboatra, izy no mikarakara, izy no manovo. Alleluia! Misy tombambidy loatra ianao. Matoa nampiasainy finoana mihitsy. Matoa nandoava ny takalinaina mihitsy. Fa mamela tenao misimisy hatrany ny tombambidinao ino tsara dia faritan'izay nanamboatra anao. Ny tombambidin'ny zavatra anankiray dia faritan'izay nanamboatra azy.
tsika rehetra zao mahalala fa ohatra be da be ny tomobile ampiasatsika ohatra nde tokony mampiasa Ford ianao monsieur Ford nanamboatra azy de izy namaritra ny tombambidiny zao ny valeur an'ity fiarana kiray ty ty 4x4 ty na ty ohatr'zao ty zao ny valeur an'ito na tsy tianao azy de tomobile tsy midika zany ahena ny valeurany zay ny teny no vidiny ihany ny vidiny ohatra ny telefona reny Apple reny Steve Jobs moa zany no namorona le produit Apple efa maty moa izy fa izy nametraka ny tombambidiny zao ny valeur an'io voalaza araky ny tantara fa hoe tamin'ny voalohany izy tsy naaccepten'olo tsy neken'olona mihitsy de ny farany tao amin'ny garage no navadiny braoany garazena tomobile de atao ny nesany nandraba tonga azy am'izay lasa neken'ny olona rehetra ny vokatra navokany ny ordinateur navokany ny telefona ny tablette zay ampiasainao sy naman'io akehitriny jerevy ny tombambidiny de tahaka zany any koa jerevy ohatra maro amin'ny olona matahotra mandeha avion misy satsy andeha an'io mihitsy satsy andeha an'io satsy andeha ho any an-tafo zany satria matahotra izy tsy tila izy na de ozy izy aloko mandeha tomobile na ohatriny ohatriny to zay andoha vola andeha amin'io avion raha matena fa zany tsy midika hoe tsisy tombambidy ny fiaramanidina ny nanamboatra an'io de mahita lafo vidy be io ary na ny mandeha amin'io aza tena vola be vao mandeha ny tsy fitiavan'ny sasany azy sy ny tahotra ny sasany tsy mampiena ny valeurany Andriamanitra koa no namorona ny aitsika no foro ny tovy amintsika zay mahatonga antsika manana personnalité hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny biby tsy mitovy amin'ny hazo tsy mitovy amin'ny rano ny biby tsy afaka manana créativité mihoatra no isika olombelona ny hazo tsy manana créativité mihoatra tsika ny olombelona mety afaka mamorona ihany ny biby manamboatra ny trano tahaka ny voromanidina ohatra fa tsotra ny atsika ny trano vita amin'ny voromanidina isika manana créativité hafa mihitsy fa iza mamorona hafa mihitsy satria zay mahatonga atsika eno tsara zay mahatonga atsika no arina nitovy tamin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra fa tsara isika zay natonga azy nanavotra satria zay tsisy oatra nyty anankiray ty mihitsy tsisy oatra anao zay asanao zay vola miditra aminao zay toerana hipetrahanao tsy haiko na ny ambanivohitra anao mahainao am'izao na andrenivohatra ninina asanao na mpanampiatran'olo ianao na patron ianao ka manana mpanampiatra ninina amin'Andriamanitra tsy ny asanao zao no mamaritra ny tombambidinao tsy ny toerana misy anao mamaritra ny tombambidinao satria izy namorona anao de zay nanolorany raha o zay tia anankiray ty be valeur be loatra ty raha ty de inona ny takalony Jesosy ny takalony inona ny vidiny raha an Jesosy tsisy isika dikizay na ny raha an Jesosy nanavitra atsika ny raha atsika de galina isika dika zany ny prix atsika de galina an Jesosy ny tombambiditsika de Jesosy teo anatrehan'Andriamanitra tsy anjely ny tombambiditsika tsy volamena tsy vola fotsy ny raha an Jesosy galina an Jesosy zany ny tombambidinao fatatrao mahatonga anao be tombambidy hoy ateo hoe voalohany hoy ateo hoe satria ny foron'Andriamanitra ianao faharoa satria Jesosy no tombambidinao fahatelo ny faharetany aminao durabilité hozy izy ny teny anglisy ny durée any amin'ny teny frantsay ny zavatra rehetra de mamela mampiasa teny varinana kely misy daty fahataperiny avokoa na hoe date d'expiration ohatra hoe raha mampiasa telefona ianao tsy ho mandrakizay iny fa misy fotoana iny tsy maintsy ho simba ihany raha manana tomobile ianao tsy ho mandrakizay iny fa mety ho simba ihany na sakafo mazava ho azy misy daty fahataperany iny fa tsy hoe eo foana iny de tsy mety ho lo mihitsy fa ny fana ny aina nresahako eto mandrakizay io na ny fotoana maty ary ianao ny aina sy ny fanahy tsy misaraka na lasany amin'ny elo ary ny olona anankiray mbola any ny ainy ohatra le lehilahy mpanan-kire lasa tany amin'ny elo ozy mantsy any Abrahamy mba irao le Lazarosy mba natsoboka ny tany ao anatin'ny rano mba hampitete kely amin'ny vavako fa mainy etaeta aty satria ao anatin'ny aina no misy ny fahatsapana ao anatin'ny aina no misy ny saina ahafahana mieritreritra sy mandiga ao anatin'ny aina no misy ny fo ahafahana mahatsapa fa na de lasany amin'ny elo aza tsy mety expiré na lany daty mihitsy ny ainao
fa lasany an-danitra ihany koa lasany amin'andriamanitra tsika tsy mety lany tsy hoe hovainy iny rehefa lasany an-danitra tsy miova iny rehefa miontsika ny an-danitra dia tadidinao hoe bishop patrik io dia tadidiko daholo hoe ihany ty ihany ty ihany ty ihany ty fa tsy iza moa ianao miantona tsy vovao be le haiko dia tsy haiko tsona izy ianao na izy ianao ianao le nandratra nateny ambony tany iny moa tsy tadidiko tsoza tadidika tadidy daholo soafa nyterenao tamin'ny teny ambony tany mba hoendry fa raha tsy nataonao an'ireny angamba mety tsy tahako zao tsy tonga tatyana soafa nkapohanao dada tamin'mbola kely fa raha tsy reny angamba io hainao io misy valeur be mihitsy na ny an-danitra reo matadidy ary lasany amiely koa io matadidy ny faharetany no mahatonga azy be valeur mino fahatsika izany zavatra zany teboka manaraka iny mampisy tombambidy ny ainao satria ny ainao de be mpitady ny ainao de be mpitady andriamanitra mitady azy satana koa mitady azy ny olona koa mitady azy ny zavatra rehefa be tombambidy de ifampitedavana pedabe ny demande n'io te aka n'io ainao io tia satana alaina io mba ampiasaina ho azy zay mahatonga anao mahita olona zay tsy mivavaka mihitsy fa tena hoe ampiasainy demony amin'ny lafiny be dabe mihitsy mahira-tsaina izy ohatra misy ne mety tsy de mahira-tsaina fa mety ohatra hoe tena mpanao fanafody gaiglana gaigivavy tsy fantatro mety ohatra hoe ampiasainy meny eritreritra hoe ianao tsara tare tsara bika de nda nataovy zay apotika andry na apotika andry na alavo andry na alavo andry satria tiany de voly alaina tadio zao zavatra zao possible ianao na de voavonjy azy efa manina an' jesosy raha vo tsy takatra o zay teneniko zao de iverina tsy kelikely satana akafananao mandra-patonga ny ainana hoe ny saina sy ny safitsifetseponao sy ny sitraponao lasa indray tsy kelikely ho ampiasainy devoly ary mety hivadiky olo kafa tanteraka zay mety mampatahotra ianao fa tiako hitanao fa tsy any devoly tsonanao rehefa manina an' jesosy efa novidiny jesosy efa navotany efa nalainy mba ho azy diny am'izay tokony atao io am'izay no amboarin'andriamanitra de ampiasainy ny fahaizanao ho zay ianao mahay na naresao ry ianao ohatrao na nataovy ty de tanao satria na de olom-baovao azy ianao ny fanahinao de vaovao fa mbola mila mitombo ny fanahinao iamatotra fa ny ainao tsy vaovao le ainao lefa tao foana hatramin'izay mbola tadidinao daholo na ianao mpanotana ianao mpangalatra ianao mpijangajanga ianao mpamon'olona ianao fetsifetsy sy namana mbola ao daholo mbola mitadidy tsy misy gomana ahafahana manafan'zany manala an'izany ny raha an' jesosy tsy malala ny fahatsiarovana au contraire sitrany le fahatsiarovana tiako hitanao fa tena misy tomba medy loatra io be da be mipitady any misy olona koa te hidomina anao tiany ianao anazy izy midomina anao mibaiko ny sainao mibaiko ny sitraponao mibaiko ny fihetseponao na de vosasy n'olo ina mbola rahanao amin'iny de mahagaga fa ohatrany hoe tsy mahay miaina tsisy an'iny ianao ary na de vonony no faty azy ohatra le raha matoa anakireny vonoly le lehilahy de ohatrany misara am'izay tany de feo le lehilahy nefa amiteny iza tsony ny akavady anao iza tsony olo ty olona ohatra anao olona efa jare efa sady antitra ny lozotra iza tsony na olona miasa tsisy ampiasanao zany tsony de iny le olona mahita iza tsony moa oay zasy le zanako kely marina angeny teniny tsisy mila tsony iza ny akavady am'izao iza tsony atako asa zay efa fiotony ty de na de mijaly azy izao de tsy miala ao izy satria nao lasan'le rangany ainy fandroany amaranako ny toroteniko tonga jesosy nanavotra ny ainao tonga jesosy nanavotra ny ainao fotoana zao atoloro azy ny ainao marimarina koa efa nividy anao jesosy tamin'ny rahany efa voaloha ny pri anao nahoana mbola alefanao any devoly nahoana mbola manaiky anao andevozon'olona sy ny zavatra efa naloha ny pri rehetra atonganao anina fiainana tsara azo tranony ianao azo karakaraina azo amboarina azo restaurena
tanteraka ho tonga olona tena tsara ary afinatra. Ninina ratana fijalinana fampahoriana azo restaurena ianao satria efa naloa ny tombambidinao. Amin'Andriamanitra misy tombambidy loatra ianao. Be da be ny tehaka anao fa tsisy mahavidy anao afa-tsy ny rahan Jesosy. Pasitsika mahatsiaro dikany hoe Paska tozony baiboly Kristy maty Paska ho atsika. Nanolotra ny rano izy ho fanavotana anao. Tsy vao zao izy vao hanavitra anao. Efa navotana ianao. Ino tsara amaranako ny teniko. Mila finoana ny famonjena. Fa ny fanavotana fitiavana no ilaina. Zaho ohatra raha ndetako ohatra hoe raha ndetako hoe za zany. Ndetako hoe nanana zavatra anankiray zay tsy maintsy mila avotako. Zany alohako ny priany mba ahafahako mifahana izy miverina amiko. Matoa za sa mandoa le priany. Dia satria tiako le zavatra. Alefa saratsaina hoe manana fianakaviana ianao sanatria an'izany nisy nitory fa nisoloky olona dia tsy manaiky le olona vo zay tsy maintsy averinao volako miaraka amin'izao zao zay vao tsy hoahako ny fitoriana. Toko ohatra hoe vady le izy. Toko ohatra hoe rainao le izy. Dinana ataonao tsy mila ny finoana ianao. Hoe saminy fa voavitra hoe tsy mila ny finoana ianao. Fa ianao no mandeha mety hivarotra zavatra hafa mihitsy manao zavatra rehetra mba andoavana le volan'olona. Andoavana le takalonaina mba hanavotanao mba tonga tsy higadra fa hivena iara-paly aminao. Na mino izy na tsy mino tsisy hidirany finoany fa ny fitiavanao no mikaty mba tonga hatsopotika. Dia tahaka izany koa folombola tsy nino ianao ary tsisy nidirany finoanao dia efa naloa ny pri satria tianao Andriamanitra. Ny fitiavana nadiovany atsika. Ny fitiavana nampiasainy finoany. Ny fitiavana nolorany tenany. Diso tiany loatra ianao zay ny antony nanavotany ianao. Ka hoe amantsy anao androany hoe dia mbola ho avelanao ampahorian'ny devoly sy ny olona ve ianao. Tsisy mahay mivalorize anao na manisy tombambidy anao tahaka an'Andriamanitra. Tsisy ninina tokony ataonao mba hisy tombambidy ianao. Fefa misy tombambidy ianao matony vidiana. Ny any andrasana aminao dia tsotra hoe mety ve ianao anolotra ny ainao mba ho azy. Nahoana ataoko hoe mety ve ianao ny tena marina efa azy ianao fa milanao manaiky. Andriamanitra tsy te hiabuse anao na nampapahefana na dia efa nividy anao azy fa mila ny safidinao izy. Jesosy tonga mba amonjy atsika sy anavotra atsika. Ka androany inoa ny famonjena vitany dia raiso ny fanavotany fa ho anao zany. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ity. Saotra ny amin'ny fitiavanao anay. Saotra ny amin'ny fanavotanao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay nandrotsahanao ny ranao, nanoloranao ny tenanao, nampiasanao ny finoanao. Na dia folombola ratsy azy zay sy mpanota sy mpakala dia efa tia anay ianao satria eo masonao dia misy tombambidy izay. Saotra indrindra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Saotra indrindra ny amin'ny nanoloranao ny ainao. Makasitraka amin'ny fonay manontolo izay. Fa aminay tsara loatra ianao Jesosy. Tsy manaiky tsony izay ho domineny devoly. Tsy manaiky tsony izay ampahoriany zavatra na olona. Na ezaka hitady tombambidy avisy havanana. Fa hitanay zao ankehitriny fefa misy tombambidy izay. Tsy haina tahaka ny olona tsy manana izay. Tsy haina tahaka ny olona tahaka ny ratsy izay. Fa hiaina amin'ilay tombambidy nomenao izay. Misy saotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy. Androany ianao raha vonina hanolotra ny fiainanao an'i Jesosy. Resy lahatra ianao tena tianao loatra Jesosy.
ary tsy manaiky tsona ho andevoziny satanana ny olona fa tianao karakara an'Andriamanitra sy ho tahiny ka voninao hanolotra ny fiainanao ho azy tiakinao amerina zao vavaka izao ataovy amin'ny fonao rehetra ao atokantranao ao amin'izay andrenesanao anahy Jesosy Kristy tompo mino afaty aloatra ianao mino afa ianao le maty ho ahy hamonjy ahy sy hanavitrahako mamelany fahotako rehetra diovy ahako ovay aho olona vaovao ary raisoahako ho zanakao midira atao anatiko Jesosy ary raisao ao aminao fa manomboka izao ianao no ekeko ho tompoko soandriamanitra misaotra Jesosy fa navelanao ny eloko androany ary olom-baovao azy ao makasitraka tompo amen matoka fa nasoanao ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ty iroso anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo isika amin'ity androany ty Paska androany zay atsiarovantsika an Jesosy zay maty sy nitsangana tamin'ny maty mba ho antsika le namonjy atsika sy nanavitra atsika ho antsika rehetrarehetra any tokantrano any mino ahako fa raha toko hoe mpivavaka tatao fiangonana ianao dia efa naka le mofo mpandraisana sy ilay ranom-boaloboka dia hiara-ndray fanasan'ny tompontsika izao ka iroso atao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo isika ho amasintsika ilay mofo androany sy ilay ranom-boaloboka ho amasintsika izany izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amasiny eto anatrehanao reto mofo sy ranom-boaloboka ireto mba ho tonga tena sy rahan'i Jesosy ka na iza hisotro sy hihinana le fiainana avy aminao hikorina anangana amelona anasitrana anafaka na iza misy azy any amin'izay tokantrano rehetra nyresany an'izao sy anarahany an'izao ho anao izay mety hoe tsy nandray an'ilay mofo na ranom-boaloboka avy taty amin'ny fiangonana efa nisy filazana ihany moa nataoko na tamin'ny Facebook na tamin'ny radio mety efa vonona angamba ianao amin'ilay mofo any aminao any sy izay mety rano na ranom-boaloboka ka anamasina leny aminao tsika izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amasinay amin'ny finoana ny mofo sy ny ranom-boaloboka eny aminy na iza tokantrano mandray an'izao mba ho tonga tena sy rahan'i Jesosy ka raha inona sy sotro izy dia tsy mofo no hohanina ary tsy rano ny sotrony fa ianao ny tena izay mihinana nofoko sy misotro ny rako manana fiainana ianao tsy mitena izay mihinana mofo sy misotro rano fa ianao izay mihinana nofoko sy misotro ny rako aoko tonga tenanao sy ranao so zavatra rehetra zao ka zay rehetra mihinana sy misotro dia azo fiainana fananganana fanasitranana fanadiovana ao anatin'izany ho tapaka ny fatorany devoly rehetra ho sitrana ny marary rehetra hitsangana tamin'ny malemy andrea tamin'ny marenina hitena tamin'ny mona anjavona ny cancer sy ny diabeta hiverina ny fatanjahana ra-tsaina ra-petsepo hiverina ny fiadana sy ny fitsarana avy amin'ilay fiainana izay mikorina amin'ny alan'ny tena sy ny rahanao Jesosy misaotra Jesosy roso mifanaisana ry isika izao ho ny ten'Andriamanitra
nasina tananao ny mofo ankehitriny le tenan Jesosy ho ny tenin'ny tompo hoe ity ny tenako ho anareo zao nataovy ho fahatsiarovana fa nanolotra ny tenany Jesosy anavitra antsika ho fanavotana sy ho famonjenantsika avy fotoana zasy ianao mihinana nyity tenan Jesosy ity zay zavatra mikorianao amin'i Jesosy mino androany fa hikoriana aminao anin'inona zavatra ratsy na mangeja na mampijaly mahery vaika lavitra ny fiainana noho ny fahafatesana Jesosy ny tena izay mihinana nofoko dia manana fiainana dika zany zay zavatra miasa anatin'ny vatanao any ka mitondra fahafatesana zany hoe aretina fijaliana na forotanana amin'ny alalany ty tenan Jesosy ity hitsahatra solevony zany tikanao andray ny tenan Jesosy amin'ny finoana amin'ity androany ity raiso le tenan Jesosy hoanao amin'ny finoana fa ao anatin'izay ny fiainan'Andriamanitra mikoriana ao anatinao manonona fiainana ao anao manonona fanasitranana manonona fanafahana hikoriana ao anatin'ny rahitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy dia araka izany koa do ny ten'Andriamanitra hoe dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao ny amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana misotro ianareo Jesosy nandrotsaka ny rahany ho fanadiovana antsika ho fanavotana antsika tia antsika izy dia nanavitra antsika tia antsika izy dia manadio antsika androany ty rahan'i Jesosy ty anadio anao mitondra famelan-keloka mitondra fanadiovana ny bokin'ny Hebreo dia milaza hoe manadio hatramin'ny fieritreretana maty ny rahan'i Jesosy mino anao androany fa ninona mety zavatra manimba anao anaty fisainanao any anaty fieritreretanao lalina na anatinao any any amin'ny vatanao any ty rahan'i Jesosy ty manadio anao sady mamela ny elokao raha iso zany amin'ny finoana sy amin'ny fisaorana samy misotro amin'ny anaran'i Jesosy tiako nahitra hisaotra ny tompo sotranao zay raha amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy zay ndraisiny androany sotranao zay Jesosy satria ianao no antony ianao no nanao zany rehetrarehetra zany ambarako ankehitriny fa mikoriana aminay le fiainana voavela heloko zay androany ary madio afaka amin'ny aretina afaka amin'ny fatorana rehetra fiainam-baovao zao ny iainanay andeha amin'ny kery zay andeha amin'ny hery zay nomeny fanahinao tamin'ny alalany tena sy ny rahanao misaotra neny Jesosy androany te ilaza aminao manomboka izao iaino ny finoana misy tombambidy ianao manana tombambidy be eo anatren'Andriamanitra ianao manaiky andevozy nininona sy nizaniza iaino ny fahafahanao efa nanavitra anao Jesosy tsy nanavitra anao izy mba hijaly fa nanavitra anao izy mba hanana fiainana efa namonjy anao tsy namonjy anao izy mba le taloha ihany no hitoy fifanameanao fanavaovao izy ary ao anatinao izy lehibe le ao anatinao nozy amin'izao tontolo izao
mino fanasoanao ny fotoanantsika androany rehefa aveo amin'ny valora sasany ora Madagasikara rehefa afaka 10 minitra eo dia mitondraitsika fidirana faharoa amin'ny folo sasany fidirana fahatelo amin'ny roa sasany ifidirana amin'ny ariva mampirisika antsika rehetra itoy anaraka aoko ty androandroany ty tsy andro akanaina sy petrapetraha fa ho paska miavaka ho asoanao isa tokantrano miaraka amin'ny tombo isanandro tsika misy fotoam-bavaka misy toroteny rehefa amin'ny enina maraina misy koa amin'ny 12 atoandro misy koa ny amin'ny 10 ora sasany arivo ao amin'ny radio 97.4 Antananarivo Atsirabe Fianaratsoa Tamatavy ny amin'ny Majunga dia radio 102.4 dia mampirisika antsika rehetra androso hatrany amin'ny fiarahana amin'ny tombo tikanao isaky ny atoandro amin'ny tirana amin'ity akafe fakadina 30 minitra ivavaka ho an'ny firenetsika mandrapatapitry ny confinement eto Madagasikara le amin'ny 19 izay voalaza ny filoham-pirenena dia ivavaka isika ho an'ny firenetsika ho an'ny mpitondra antsika sy manam-pahefana rehetra ary ho an'ny vahoaka malagasy ivavaka isika marana fotoana tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao anay tamin'ity androany ty misaotra indrindra satria afaka ny faly niaraka taminao tao anatin'izao paska izao izay makasitraka indrindra Andriamanitra tsofoko rano ny rehetra manomboka izao ny tanan'Andriamanitra hitoetra aminao mahery vaky ny tavan'Andriamanitra mirapiratra aminao ka ameanao fiadanana dia hiaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ataka zanak'Israely izay nisy raha toranam-baravarany dia tsy niditra tao ny fandringanana androanao tsy hoe ny toranam-baravarana fotsiny misy raha fa anatinao any mihitsy ny misy ny raha an Jesosy tsy misy fandringanana mahazo anao na fahafatesana na loza tampoka na faharavana fa ny raha an Jesosy hiantso ny tsara lavitra rehetra ho anao sady hiaro anao ary Andriamanitra asoanao indrindra amin'ny ataonao rehetra sy amin'ny alehanao rehetra fahasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao fiadanana ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina sika rehetra anao hoe amen zay no fotoanantsika samy mitombo amin'ny fahasoavana